voalohany indrindra aloha hoe ny zavatra resahana aloha dia ny fiarabana. Fiarabana tratry ny taona dia mirary taona feno fahasoavana ho an'ny rehetra. Faharoa zany fiarabana vaoko malagasy na vita ny fifidianana. Zay zava-dehibe zany dingana lehibe ary arabaina ny volamina ary arabaina ihany koa izay rehetra niatrika an'izay fifidianana zay ary arabaintsika avao ao anaty fitonina. Anisan'ny zavatra tena ankasitrahan'ny CFM ny fihetsika asehon'ireo kandida izay niatrika ny fifidianana faharoa anatin'ny andro fotsifotsy zay mampiseho fifampiarabana, fifanajana ary fanekena. Ary ohatra tsara ho vaoko malagasy zany hoe hitanareo fa reo le ray aman-dreny resahana hoe fa miendrika ho ray aman-dreny reo ka ray aman-dreny dia miaina sy ny filaminana zanany dia ankasitrahana manokana an'ireo olon'ireo zany. Zay le hoe ny resaka fampihavana sy filaminana dia tsy asan'ny CFM rery ny manentana, ny mampatsiaro, ny mampifanantona ohatrohatro zany ny asan'ny CFM mitarika fa tsika rehetra dia miara-tokony amiko hoe rehefa milamina ny tany dia tsy atokona ndraiky. Jorotany ty tsika rehetra natry ny tokony amiko tamin'izany ka dia isaorana zao filaminana sy fitonina iainantsika zao ka dia ny fanentanana sy ny zavatra resahana dia tsotra ihany hoe aleo zao ho tehirizina sy ho tandrovotsika fa mbola maro ny fifidianana ohatrehantsika atoa dia ao anatin' izay filaminana zay foana sy fanajana efa nahazo lesontsika zao hoe aitsika afaka milamina ohatrany dia hoe isy korotany raha mandriky ikisa mainty rehefa eo ny fanahy eo ny eritreritra dia milamina. Fa ny tena asan'ny CFM tsy maintsy mbola hotohizina anie dia zao hoe tsy resaka fampihavana ara-politika fotsiny ihany ny CFM efa noresahana zany ka amin'ity taona ity eo ny fampihavanana ara-tsosialy indrindra eto amin'ny fahatan'Antananarivo dia tena hiditra amin'izay mihitsy hoe hijery aiza ny endrika tsy hoe tena tsy ahitana fihavanana hoe fihavanana dia amin'ny aina. Ohatra zao anisan'ny tena oetrefita mihitsy dia any amin'ny resaka ny marary. Eto amin'ny firenentsika ny marary raha ny fahendrena malagasy marary andriana. Fa eto amintsika hoe ny marary any amin'ny fianakaviana voatositosika ilozana ohatrany tsirarany na any amin'ny sehatra fiasana na dia marary ary ianao mbola ampaoriana tsy maintsy mijary ary ny marary rehefa tonga any amin'ny hôpitaly any rehefa tsy malala havana na tsy malala olona na tsy manana vola dia maty. Zany rehetrarehetra zany tsy mety amin'ny toe-tsaintsika malagasy zany fa ntsika efa marary dia mila tsabony asa misy ny eo ny folo vaovao izy efa mieritreritra zareo hôpitaly manara-penitra fa zay le toe-tsaina sy toe-panahy entina mifampitsiny zay hoe rehefa tsy malala olona tsy manam-bola dia maty dia lasa vola ndraiky zany no amboniny aina sy ny fihavanana ka izany isan'ny tsy maintsy idirantsika mafimafy kely eto amin'ny fahatantanariny indrindra hoe eny na ho an'ny malagasy rehetra mihitsy ary hoe efa malagasy dia tokony hoe mifakafantatra hoe samy malagasy sika miray rasy mba iaintsika ohatr'izay koa ny any amin'ny fonja maninona lasa feno ny fonja miainga aiza ny fihavanana no tsy iainana matoa satria ny fonja matetika dia endriky ny tsy fihavanana ho anaty valifady, fifamoana, alatra, fampisaviana zany no mahatonga ny fonja feno dia entsika hoe inona ny tokony aiza ny zay lalana tokony izorana zay mba iainana fihavanana mba ampiena ny olona miditra ny fonja hoe ny faharatsiny zay ho miditra ny fonja zany ny resaka fananatana. Ahoana io resaka fananatana iny miteraka korotana zany mbola endrika fampihavanana ara-tsosialy zany fa misy koa ny fampihavanana ara-toekarena inona hoe misy lasa eto Antananarivo daholo misy lalàna ny tokony amboarina fa mijery an'izany CFM mba hiparitany arena sy ny rehetrarehetra zany dia resaka fanentanana sy atao hoe recommandation na azonay atao amin'izay fanentanana sy recommandation fa efa misy ny mpitondra izy manana ny programme sy ny laharam-pahamerana fa miezaka miara-miasa amin'ny fitondrana satria raha fipanjakana rehetra io ny CFM mba ho hitan'ny olona rehetra hoe ny CFM zany dia tena zava-dehibe ho an'ny vaoko malagasy hoe identité le tena malagasy malagasy ndao iainana sy andraisana ny fampandrosoana sy antanterahana fa indraindray ho dia avery foana hoe le fampandrosoana no resahana fa le olona mihevery me tsara ny telefona sy ny tomobila hoentina fa le olona mirafitry mipotika lasa mpandainga mpangalatra nefa mitondra telefona tsara be mitondra tomobila tsara dia mahazo telefona tsara vao mainka mandainga be oso zany mana
mahirana zany. Dia zany no tokony iainantsika amin'ny hoe izay no tena hoe fihavanana mitondra fandrosoana sy fihavanana dia tia tena tiako resahana hoe izay manam-panahy ty fihavanana ary ny anaram-baovao ny fiadanana dia ny fandrosoana. Engany eo amin'izany vaovao malagasy mampitoana sy eo amin'ny folo sy roa arivo.